mampihavana ny zavatra rehetra aminy. Mampihavana ny zavatra rehetra aminy. Mpiara-midinika namana amin'ny fo ravoravo, mino koa fa ravoravo isika fankahita amin'izao ora izao, no anolorana ny araba indray, tsy maty fo amanaina fa za mivelonaina noho ny famondram-pon'Andriamanitra tafahoana isika rehetrarehetra, andeha mba hifanofahana sy arana tsikitsika izao fiainantsika izao, ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka nidinika ankehitriny. Rainay tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tomponay ianao. Misaotra tamin'ny fitantanana, misaotra ny amin'ny famondram-po, ary misaotra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitiavana izay tsy hita fetra izay ataonao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra ihany koa ny amin'izao fandaharana izao izay mbola ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Misaotra ny amin'reto mpiara-mandinika rehetrarehetra izay manolo tena isan'andro mandinika ny teninao. O Andriamanitra, aoka ane izao fotoana izao tsy ho faty antoka ao anay, fa ho fitahiana ho an'ny tsirairay avy kosa izany. Mamela ny elokay ary aoka ny faneno masina no hitoetra temponay izao ny matakatra izay tianao ambara. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Mampihavana ny zavatra rehetra. Manasa anao ary mba hanokatra avetrany ny amin'ny Kolosiana toko voalohany ka ny 9:7 sy ny 9:20. Zao le vaky ny diny. Fasitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra ao aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin'ny tany, na ny any an-danitra. Mahafinaritra ary mpiara-midinika namana, izany teny lazain'ny Paoly izany. Kristy no fahafenoan'ny ray. Kristy no tena fanehoana ny fahafenoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Kristy ilay tena maneho ny endrik'Andriamanitra tsy hitan'ny maso. Ilay hoe amin'ny 9:7 hitoeran'ny fahafenoana rehetra, izy io dia mahafaoka zavatra betsaka eo amin'ny fiainantsika. Le hoe zavatra rehetra, fahafenoana tanteraka rehetra, mahafaoka ny zavatra mahamandrakizay an'Andriamanitra. Ny fisiny tsy nisy nahary. Misy olona mantany hoe iza nahary an'Andriamanitra, iza nanome ny anarany. Ry mpiara-midinika namana, tsy fahendreny izany fanontaniana izany. Fa ilay Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Ny fisiny tsy nisy nahary, ary ny fahefany ananany aza dia fahefana mandrakizay afaka mamorona fiainam-baovao, ho anao. Fahendren'Andriamanitra tadio tsara dia nasehony tao amin'i Jesosy ka afaka nandresy ny ota izay tsy takatry ny saina indrindra, ka nasehony teo amin'ny hazo fijaliana, nalatsany ny rany. Dia hoy izy ny Paoly, hoy izy hoe ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana ho antsika. Zay le tenin'ny Paoly. Ny filazantsara ny Jaona manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny Zanani-lahy Tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny rany Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Raha fitinina izany andalina tsoratra masina amin'ny Jaona toko 4:9-10 zany dia izao hoe tianao Andriamanitra. Tia izao rehetra izao Andriamanitra. Tiany loatra isika ka nafoy ny zavatra rehetra izy mba hamonjena antsika tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tiako ny ampahery anao amin'izany teny izany. Tena tianao Andriamanitra. Tena tia ny momba anao Andriamanitra. Tao amin'ny Kristy
hoy izy hoe andiny 20 amin'ny Kolosiany 1 izy no nampihavana ny zavatra rehetra aminy ka dia tamin'ny rany no nanaovany fampihavanana. Izaho sy anao lasa mpihavana ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho ny amin'ilay rany lasa mpihavana isika. Tsy mahafinaritra ve mieritreritra an'izany? Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny rany Kristy nampihavana izao tontolo izao. Raha mbola misy toe-tsain'ny fisaratsarana aminao, raha mbola misy toe-tsain'ny fahafiavakavahana, fanavakavahana aminao, mijere an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa ny rany na ratsany mba ampihavana ny zao rehetra izao. Ny lanitra tadio tsara fa tamin'ny fotoana nanolora Kristy ny teo amin'ny fijaliana. Ny lanitra dia ory sy talanjona ny jery any Kristy miantona teo amin'ny azo fijaliana. Kanefa na izany aza dia ny fiantonana Kristy teo amin'ny azo fijaliana, Kristy no nampihavana antsika. Teo amin'ny azo fijaliana no nandresen'i Kristy any Satana. Teo amin'ny azo fijaliana no nitondran'Andriamanitra famelan-keloka ho ahy sy ho anao. Teo amin'ny azo fijaliana tanteraka ny drafitry ny fanavotana. Teo amin'ny voary mananaina rehetra. Eny tamin'izay dia afaka ny ravoravo ny anjely raha nijery ny azo fijalian'ny mpamonjy. Azo Kristy aon-tsaina tanteraka kosa ny vokatry ny sorona izay natao teo amin'ny azo fijaliana. Ireny rehetra ireny no nolazainy teo amin'ny azo fijaliana ka ny antsony tamin'ny fiamahery manao hoe vita. Ry mpiara-midinika namana, Kristy no nampihavana ny zavatra rehetra. Aoka ary latsika izay mety toe-tsaina mbola mampisaraka. Aoka ny fiangonana, aoka ny mpiaramonina, aoka ny mpiara-miasa, aoka ny mpiray tanindrazana rehetra. Samba hatsapa fa Jesosy maty amin'ny azo fijaliana no fampihavanana ho ahy sy ho anao. Andriamanitra ne hitay anao indray. Ary aoka hampahery anao ilay teny manao hoe tia anao Andriamanitra, tia antsika Andriamanitra, tia izao tontolo izao Andriamanitra. Dia ary hivavaka isika amin'ny tianantsika izany dinika mahafinaritra izany. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy anay ka nanekeny ho faty teo amin'ny azo fijaliana mba ho fampihavanana aminay. Raha eo indro izahay manolo tena ihany keo hiantoraka eo aminao ka amafisina indray ny fihavananay aminao. Amafisina iandroany ny fihavananay zanakao samy zanakao. Amafisina iandroany ny fihavananay amin'ny olombelona rehetra miaraka mimonina aminay. Dia apetraka tananao izao tontolo andro diavina izao. Tononona ny vavaka noho ny amin'nara Jesosy. Amen.